miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomposika. Miaraba koa ny olona rehetra izay manaraka direkta ny hira ataontsika, hitsangantsika dia ny hira ataontsika, ny hira bokira 116 manao hoe fangana ajoroan'ny faneva ataovy amin'ny fonao ray manontolo izany hira izany hitsenainan'i Jesosy izao maraim-baovao izao. Hitsangantsika ry havana. Fangana ajoroan'ny faneva hitanorany Jerusalema, fangana reto ny jiro manazavany lalamaka, fangano fangana fangana ry namako anatunani tupusu idimidiadala satsitiare timanumana surikasu ulideva ilai fapakarane demoi ilalamaka fangano fangana rinamaku fangana ry namako anantona ny tomposo deranao ary mame voninahitra anao zay ry tomponay sy mpanjakanay, manantona anao ampanetrehateny zay Jesosy misaotra anao zahay fa norohizanao nitady mahazaka amin'ny fitiavanao ka tonga sao mahatsara eto amin'ity trano tsy navadeny varavaran'ny lanitrao hideranay anao sy amezanay voninahitra anao fa tsara loatra ianao ka mendrika hoderaina sy ankalazaina. Rehefa anao marinonao taminay Jesosy ny teninao hoe raha misy mivory amin'ny anarako roa na telo dia eo foana ao, mino a Jesosy fa efa eto ianao manatrika anay feno eto ianao Jesosy vangio ny isaky ny seza rehetra Jesosy arotsai ny fanahy masonao hiasa mahery aminay tsirairay avy zay tabataba zao tontolo zao eto ao ka tsy anakery tsy anapahefany tsy ho ambinina aminay rehetra ny herikerika rehetra ny alahelo ny tebiteby rehetrarehetra Jesosy zay tsy anao rehetra zay tsy miforon'ny tananao roay any amin'ny farimy rehetra avy tsy anakery tsy anapahefany eto efa anao zay Jesosy fanahy masonao ny momba anay, ny anjelinao an'alina ny manda fiarovana anay, manodidina anay Jesosy eo ka ianao no anomana mifo amam-pananay Jesosy malala, mifo vatonay solofo nofo ho fafazako raha madio anareo ianao dia adio ary mifo vatonareo soloko fo nofo sambatra izay manana anao Jesosy ninona ataonay eto eo voninahitry ny anaranao rery ihany zany na ny hira na ny vavaka na ny ao am-poniny tsirairay avy mangeta etanao zay Jesosy eo, mangeta etanao ny fonay reo namanay zay tsy eto Jesosy ianao mahita ny amin'ny rehetrarehetra ianao mahalala ny amin'ny rehetra Jesosy azavelanao diso anjarako izy ireo Jesosy
ny anjelinao analina koa hitobo manodidina azy any amin'izay alehany rehetra ka ho tsara mandroso ho tsara miverina zay mandeha Jesosy ary zay tsy afaka noho ny tsy fahasalamana dia ianao ny anala ny roforofo rehetra izany rehetrarehetra izany dia apetraka eo am-pelatananao ho voninahitry ny anaranao rery tomponay sy mpanjakanay eo amen. Maza ho toerana tompoko ataontsika ny hira angataka amin'ny fanahy masina hatrantsika hira fa 7:30 andiny rehetra ry fanahy masina ao ambony. Fanahy masino midiny eto aminay tsirairay avy mesa mahery aminay ianao tompo ianao malala ny fipetrakay sy ny fitsanganay ianao malala ny zavatra rehetra momba nay rehetrarehetra matoa zahay Jesosy tonga eto midodododo manantona anao sy ny taominao ete fatatrao ny aminay fatatrao tsy fahataterahanay fatatrao Jesosy satria tsisy miafina aminao ny aminay rehetra tahaka ny boky misokatra eo anatrehanao ny aminay rehetra Jesosy ianao malala ny aminay Jesosy ny adi-panahinay ny adi-sainay farerahany nofonay Andriamanitro izay kely ero ianao mena hery be ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao ho adidiko ihany sambatra ho ianao famanana anao sambatra iray famanana anao tomponay sy mpanjakanay ary Andriamanitray satria ny Andriamanitray dia Andriamanitra mahery atsonandro atsonalina dia mamaly anay tsy mba mitaretriretra ny Andriamanitray Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany Andriamanitra zao rehetrarehetra zao Andriamanitra mahery ianao ka mendrika omena voninahitra mendrika omena fakasitrahana any amin'ny seza fiandriananao any amin'ny lapa amin'ny voninahitra izay tianao rehetra efa nampangininao Jesosy
fa sakafo ny fonay, sakafo ny sofonay, sakafo ny aminay rehetra Jesosy enony teninao, tsy ompieny mpanadiny zay fa ompieny mpakatoa, ary natahaky ny voatsinapy fotsiny aza mba ho tany lonaka ny fonay aniriny ny vo izay afafinao amin'ny mpanomponao tsirairay avy, izay hitondra ny teny sy anao ny asa masinao rehetra eto. Dia misaotra Jesosy dia ho anao rery ihany ny tera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fijoroana vavolombelona tsika riavana, hitsangahana zamenatra ny olona ianao. Amakanesa ety alao baraka ny Satana fa ome voninahitra ny Andriamantsika. Ka mandritra an'izay dia ataontsika ny hira ho mandrosorom-panaraton'i Jesosy, mandeha ny andiny iray dia miakatra izay hijoro vavolombelona. Ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Mbola faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'izao toeran'izao indray faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola ho voninahitra Andriamanitra rery ihany ny hijoroako vavolombelona eto androany. Zavatra anankitelo no hijoroako vavolombelona eto zavatra aseho teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainanay menakavy kely. Iezahako atao fohifohy ihany arak'izay mahafohy azy Zara teo moa tsy dia mahay miteny fa dia mangataka famindraponareo. Tamin'ny 3 janvier za nanao examen de santé générale tany Annecy, le proposen'ny sécurité sociale. Dia nanao examen rehetrarehetra moa zany dia nivoaka ny valiny dia nentinety daholo ny rehetra fa anankiray zany hoe manao insuffisance rénale, tsy tadidiko na stade 2 na 3 izay fa zay zany no voaka. Dia nakany amin'ny dokotera moa tany amin'ny médecin traitant dia naseho anazy ny valiny dia ozy izy hoe tsy azo tranona angaho io dokotera dia tsisy azo atao aminazy izy fa dia mizaha fotsiny ianao misotro rano sy ohatr'izany fa tsisy nina atao fa dia mitandrina. Dia natao tsisy nina natao moa izany fa dia misotro rano ohatry ny isan'andro ihany dia taty aoriana 5 mois amin'izay very nanakany amin'ny dokotera hijery an'ilay izy zany hoe nanahoana ny tombo ve sa tsy nanahoana ilay izy satria hitako hoe marary zany ao amin'ny kiboko. Dia nanao izy ianao manao analyse arany aloha dia jerevantsika satria tsy fantatritsika hoe ohatry ny ahoana. Nanao analyse dia nivoaka ny analyse dia ilay izy moa misokatra dia nijerevako
dia ho zay mediso fa tsy sinina mihitsy dia tsy possible zany insuffisance rénale miala zany fotsiny sady ankibo koa meva manomboka marary dia teo aloha dia eritreritra hoe iny moa zavatra tsy possible amin'Andriamanitra dia netokona akany amin'ny dokotera ilay izy dia ozy izy hoe tsisy zany efa tsisy zany tsisy fanazavana fa dia tsisy zany dia ozy fotsiny any an-tsaiko any hoe za manana fanazavana fa ny Andriamanitra no nanala azy tao zay zany voalohany ijoroako vavolombelona satria za tena efa natao an-trano ary dia efa mitaraina foana hoe dia ahoana zany dia raha mitombo foana io dia inona ny atao dia mantany fanafody tsero naturel sotrany iny ny atao mba hampihana an'ilay izy dia hoe tsy nisy ihany moa tany amin'ny mpiara-miazakazaka zany teneny hoe tia ozy izy ny atao aminay bio azo atao dia vidiko ilay izy fa tsy nohaniko mihitsy mandrakizao donc zany tsisy ninona natao zany fa dia Andriamanitra ny asa dia iny aloha dia efa resy lahatra aloha hoe Andriamanitra nanala azy dia ny faharoan'izay tamin'ny angambany 4-5 mois koa zay avy ny asa avy ny anatra dia tomany be treny dia fa manina ho andry dia manao an'ilay tachycardie indray ozy izy le tachycardie zany le manao misy battement de cœur aingana be tena mafy be dia efa nisy fotoana izy nanao an'izay mety hoe 4 mois alohan'izay na 5 mois na 6 mois mihitsy ary dia ozy izy hoe marary be le izy neny ozy izy dia sady mitomany izy dia inona moa aly ny tenen'ny dokotera tamintsika niantso 15 satria nyteneniko izy tamin'izay hoe raisinoto daholo satria mety mbola hiverina le izy dia tsy tadidiko ozy izy dia teo dia efa dia me marary le izy ozy izy sady mitomany be izy dia tsy hitako izay natao dia ndraso ary verina iantso 15 dia verina niantso 15 dia teneniko hoe manao an'ilay izy fa tsy manao an'ilay izy matetika efa ela be izy nanao ilay izy farany fa ny androany tena ohatry mafy loatra dia matahotra izay hoe sao dia maninona fa sady lazainy fa marary tsy ohatrany teo aloha fa tena midobodoboka be mihitsiny dia zao ary atao izy ilay dokotera zao ny teneny tontolo atao karaha tsy mbola mijanona ohatra anatin'ny 15 minutes ozy dia tsovy ahako tsy maintsy ananareo dia eny arano dia ho tapaka ny telefona dia andaotsika hivavaka zay efa mianaka fampitatana dia hivavaka ny Jenny moa zany tsy navelan'ny dokotera hoe matory fa miankina dia izy mba marary be izy zany eo amin'ilay anina dia hivavaka zany vavaka izay efa mianaka vavaka dia vita ny amainina dia ozy matsy azy hoe nanahoandry dia efa tsy nitomany tsony izy toy izy hoe afaka atao anaty vavaka le izy ozy izy neny dia tsy nahateny fa dia nitsangana fotsiny ny voloko satria normalement le izy raha fijeriko azy zany tena hoe mbola tsy ho afaka ao anatin'ilay 15 minutes le izy afaka atao anaty vavaka le izy ozy izy fa nisy anankiray mafy be mihitsy ozy izy dia nisy an'izay dia avy eo afaka dia saotra an'Andriamanitra moa zany any amin'ny asany fa tena hoe miasa izy tena tsapa zany hoe tena izy mihitsy nanasitrana tena hoe izy mihitsy nanasitrana le izy dia zay ny faharoa ny fahatelo samy fantatritsika rehetra hoe nahazo trano izay voninahitra ao an'Andriamanitra nahazonay an'io trano io tena tsy takatry ny sainay izy telo mianakireo manana critère be tamin'ny tady trano ohatr'izao ny tadiavintsika ohatr'izao dia za moa mihaino fotsiny dia zay mipetraka tamin'ny studio tany Gaiara dia namidin'ny tompo trano ny trano
dia tsy maintsy ny ala zany zay dia penipenina foana nitady trano na iza na iza na iza na iza tena sahirana. Dia izay fe hoe izay voaroaka ny trano izay satria hoe ho amidy ny trano na tonga anay prioritaire zany teo amin'ny fangatahana trano amin'ilay atao hoe dalo, tsy fantatro raha fantatrareo izay. Dia napetraka ny demande dia accepté hoe prioritaire zany nareo. Nandeha ny volana sy taona dia atsoko ny any amin'ny dalo zany dia hoe non tsy possible mihitsy izao satria ny secteur angatahanareo izy sarotra be fa miandry nareo dia tsy fantatro hoe firy taona aloha fa dia miandry zany. Dia tao atenatenan'izay ny efa niova-trano indray mandeha zay fa sous location. Dia sous location fa efa manomboka mila vanina zany le manomboka fetsifetsy aminay le tompo-trano. Dia mbola miasa ihany ny tompo, mbola mimpanompon'Andriamanitra mbola nahita trano anay tany baolina hoe avy fa mifindra trano le atakaikinay fa sao dia miintéressé anareo. Dia iny moa zany dia hoe miintéressé anay. Dia zatra tsisy dikany akory nangatahan'ilay tompo-trano alefa sous fiche de paie dia izay nalefa fiche de paie tonga dia raikitra. Dia iny zany efa iny zany hoe zay zany lalan'Andriamanitra koa. Dia tonga tao amin'io trano io zay tao baolina dia efa ozy zay hoe tsy manina ntsontsika na mijanona ato ary fa mety amintsika ato aloha. Dia efa mety aloha efa tsy ohatrany teo aloha. Dia tsy maika ntsony zany tsy nantany inona ntsony zany tsy nantany taloha tsy nantany inona ntsony fa dia efa hoe na tsy valy ary ny taloha tsy maninona fa efa mety ato aloha. Dia teny an-dalana teny mandeha ny proposition andry zareo. Nandefa proposition indray, indroa, intelo ny lavinay foana satria le quartier tsy dia tsara loatra zany fa eo amin'ny resaka fitaizana sy ny rehetrarehetra. Dia ny lavinay foana le izy izay raha teo efa niteny antsika tsy miala ato raha tsy eritreretintsika hoe mety. Dia ny lavina foana le izy au bout de 3 refus ianao tokony tsy mahazo tsony raha anatin'ny hoe raha dalo zany. Dia izay zany efa hoe efa tsy mahazo tsony zany tsika fa dia atontsika aty zany tsy maninona e. Dia mbola nandefa 4e proposition zareo dia mbola lavinay 5e mbola lavinay dia hoe aiza koa izy an'izany efa 5e zany hoe mbola hipropose ihany izy. Dia teo amin'ilay fa 5e dia nandefa taratasy zareo hoe ty aranozy izy s'inscrire ato amin'ity nareo amin'ity numéro ty fa entreprise ihany no afaka misinscrire ao le olona manana 1% patronal ihany zany no afaka misinscrire ao. Zany hoe mora mahazo trano kokoa ao anatin'io site mitady trano io zany. Dia tao zay na nisy zay moa zany mbola ao anatin'io ary zay mbola prioritaire ihany. Dia nisy trano tena critère nisy telo mianaka mihitsy tena efa nanantena hoe tena io mihitsy zany le izy tany écran fisale. Dia za moa tsy resy lahatra za hoe tsy haiko aloha nareo fa za tsy dia resy lahatra ao dia andao jerena ihany dia jerena ihany napetraka ny candidature zany efa nisy teo amin'ny 100 mahery teo ny candidat tao anatin'le izy. Dia efa za moa efa tsy dia nanana efa tsy dia naresy lahatra anazy zany le toerana sy le trano ary zareo tena nanantena be mihitsy zany hoe tena io azontsika io satria tsika sady prioritaire sady tsika manana an'Andriamanitra dia io mihitsy zany. Dia valina izy tonga dia ozy izy hoe candidature non retenue. Dia kipoka be daholo hoe tena tsy azontsika le trano io zay hoe tsy maninona zany fa tsy anjarantsika zany io fa tonga eo ihany ny anjarantsika. Dia ny ampitsony fa fotoana taoriana zay nisy trano anankiray indray tena mety tamin'ny zareo ihany koa fa tsy mety amiko foana za foana moa zany no mandaly le izy. Dia io ndray tena tony dia assureko hoe azo ozy zany manontany zareo hoe sûr nareo fa io za aloha mbola tsy resy lahatra fa raha fa io zany dia alefako fa za tena sûr fa raha alefa le izy dia azo.
satria sady vitsikely ny candidature no somary lavidavitra ny toerana no tsy haiko fa za fotsiny mafantatra hoe ohatry resy lahatra be hoe azo io raha vao apetraka fotsiny candidature dia ozy izy jeny hoe raha vao misy anankiray tsy d'accord dalao ajanona de zay za tsy maninona fa zay tianareo fa za fotsiny aloha tsy resy lahatra rehefa tena resy lahatra nareo dia alefa dia aoko izao ny apitson'izay ny antso indray le misy bailleur ny antso zany hoe fa ny enina na fampitony zany sa proposition anay zavatra impossible dia ny antso le olona numéro anary moa ny any dia ny antso izy dia tonga dia niteny hoe misy trano aty ozy izy T4 logement neuf raisinareo hoe Villa Grand dia nary moa tsy tonga dia tsy nieritreritra tsofa izy eto dia raisinay zany fa raha afaka raha mety ianao dia vadoko antsona fa za miasa tsy afaka miresaka dia ny antso anahy le olona dia tonga dia raisinay ho azany tsy fantako akory ohatry ny ahoana daholo le izy fa eo ampiresan'le olona manontany anazy dia le critère tadiaviny zareo ihany le izy dia en plus mbola le bebe kokoa noho le fahita teo aloha rehetra zany dia na le olona raha faly be mihitsy zany no teny anay hoe io mety aminareo raha mety aminareo tena ana tena hoe zay tena hoe tena mety aminay io fa to dia raisinay fa roviana 2 semaines aorianan'izay ozy izy io dia raisinareo dia hoe dia ahoana zany 2 semaines fotsiny dia eny raisinay foana zany izy na 2 semaines ary 2 semaines zany hoe mbola hiantso an'ny bailleuranay ao abonina zany teny hoe zay tsy maintsy hiala dia efa nieritreritra hoe sao dia anahirana avy eo natsoina bailleur dia izy andraso aloha hiantso an'ny patron dia ny antson'ny patron dia hoe normalement nareo 3 mois nareo ny prévis anareo zay nareo vao afaka miala fa tsika afaka mifandamina fa zay daty tianareo dia teneno anay na dia amin'ny faran'izao volana izao ary dia zay indray no nanda hoe tsy tratranay indray raha amin'ny faran'ny volana fa aleo amin'ny 15 indray zay vao 15 juillet zay vao mandray an'le trano fa tsy tratranay dia ménagement satria tampoka be aminay daholo zany rehetra zany dia tsy manina mihitsy ozy dia ny zavatra rehetra zany tena hoe miara-miasa daholo any amin'ny ny zavatra rehetra ny amin'izay lafiny izay tena hoe fotoana ny tompo le izy ny aminay tena fotoana ny tompo mialohan'izay zavatra rehetra nytantaraiko anareo rehetra izay be da be ny problème ny lalovana teo amin'ny fiainana raha ho anay manokana fotsiny zay nanana problème mataonany za indrindrandrindra nanana problème satria za nanana folentika tsy namela heloka tsy manaiky diso raha tsorona zany dia hoe za indray tsy anaiky mihitsy na ahoana fa za efa manana planko ao anatin'ny saiko ao za raha teo mahatoky tena hoe hatramin'izay zany teo amin'ny fiainako dia nieritreritra foana hoe za nahavita tena hoe débrouillard eo amin'ny fiainana tsy maintsy vitako foana amin'ny fiainako tsy problème zany rehetra zany problème daholo zany teo amin'ny fiainanay nandritry ny amataonany zany ataoko hoe amataonany dia ny problème zany rehefa jerena avy aty amiko foana satria zahako no tsy te hamotsitra zany zany no mieritreritra ny tenako hoe zany tena manana fahamarinana rehetrarehetra dia mieritreritra hoe rehefa ataoko ny planko rehetrarehetra eto setsy amboarimboariko daholo ny planko dia mety ny fiainako fa nasehon'Andriamanitra anao hoe tsy ny plan anao no mety fa ny planko taoriana kelin'izay nangataka fionana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ako dia za rehefa nangataka fionana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia teny zareo hoe za mieritreritra hoe iteny izy hoe marina mihitsy ny ianao zao mihitsy fa contraire zay raha ny azoko hoe ianao mihitsy ny mila miverina fitiavana voalohany ianao mihitsy ny mila miverina amin'i Jesosy dia raha ny toetrako sy za
de oza hoe tsy izy zany tsy za tsy anaiky fa za ihany no marina za foana fa teo a zany a teo am'izay fotoana izay a de tena oza hoe eny ary ao fa manaiky a apetrako daholo fihediko rehetrarehetra de ho arahako ny teninareo rehetra de ho apetrako am' jesosy ny zavatra rehetra de avy alao izy no hiasa fa raha ny heriko a de za mijanona ohatra zao foana tsy miova mbola za mafilo ihany a mafo ihany a no eo fa za tsy afaka anova ny tenako fa za fotsiny anefa manaiky fa hiezaka iova angataka fanay masina taorianan'izay daholo zao reo zavatra rehetra ny tany saiko anareo reo no mipotra de nytiako tenenina zany hoe tsika mety eza fotsiny ohatrany hoe le zanakadala rehefa manaiky fotsiny tsika hoe eny ary hiverina aminao a raha nanaiky ny zanakadala hoe hiverina eo amin'ny tranondrainy a vo hita ny lavitra fotsiny de fa niazakazaka izy ny tsenana azy a de efa ozy izy hoe angaloperatra izy a sy kiraro ny tongony a vonoy ny omby fa novatsika fety tsy niteny izy hoe sao de mbola merina indray ianao iolo sao de mbola anaonao foana indray na vita indray zay ataonao de mbola hiverina tsy manao an'izany izy fa vohitany fotsiny ianao manapa-kevitra vohitany fotsiny ianao manapa-kevitra de miasa izy miasa tonga de eo ny eo izy miasa tsika tsy surprise amin'Andriamanitra fantany tsara momba antsika rehetrarehetra fantany daholo ny fahalementsika fantany ny faharatsitsika fa izy tia atsika foana za manokana na tsapa izay fitiavan'Andriamanitra izay a fa raha ny ara-tsiko a tsy mendrika akory na zany rehetrarehetra zany arany tsy mendrika ao anazy zany fa ny fahasoavany ngeza lavitra noho ny faharatsiko de ny saromany tao anatin'ny fahasoavany ny faharatsiko ary tena nitsenainy tamin'ny tanana mivelatra ngeza be a tsy nanameloka izy a fa ny raisiny ako a de mbola nampisehoany ny voninahiny foana nampiseho ary tsy mijanona mihitsy zany a fa mandeha foana de zay no tena tiako amafisina amintsika rehetra hoe na inona faharatsitsika na inona ny hevitritsika diso na inona ny décision antsika diso na inona ny zavatra rehetrarehetra mety hoe nandalo teo amin'ny fiainantsika diso Andriamanitra manaraka atsika foana manaraka atsika foana tsy manary atsika mihitsy izy fa zao mila miverina aminy ahafahany a miasa eo amin'ny fiainantsika indrindra ny eo amin'ny ara-panahintsika zany tena trindriko mihitsy hoe ny ara-nofo zany rehetra zany ara-nofo daholo zany resantsika zany fa ny ara-panahintsika aiza ho aizintsika rehefa tonga amin'ny fotoana ialantsika ety fa zao teny mbola velona intsika mbola mamindra fo foana izy fa tsika miverina fotsiny angatahany décision fotsiny tsy mbola mila akory izy hoe aloha jerevako tsara raha tena niova ianao jereko tsara raha tsy manao an'izao intsony ianao tsy mbola niandry an'izany izy fa décision fotsiny andrasany amintsika de miasa izy miasa amin'ny fiainantsika manontolo de zay no ialako tsiny raha somary lavalava le izy a fa tsy maintsy nijoroko vavolombelona satria zavatra lehibe teo amin'ny fiainako indrindra ho an'ny ara-panahiko a tena zavatra lehibe ao amin'ny fiainako ary isaorako an'Andriamanitra zavatra ny nataony rehetra ny asany rehetra tamiko ary raha za fotsiny ny andrasany iova tsy iova mihitsy satria arak'izay teneniko anareo zay efa amatony any ohatr'izay a mazandoa tsisy nizaniza tsisy naova ny hevitro tsisy fa raha tsy zany nanapa-kevitra eny ary apetrako daholo ny fihediko rehetra fa aleo a zay sitrapon'Andriamanitra ary no tanterahako na tsy araka ny fisainako ary de ekeko ary de zay a mankasitraka atsika rehetra ny amin'ny faharetana ny eno a de mbola voninahitra ho averina amin'Andriamanitra rery any saotra tompo sotra amin'ny mpanompon'Andriamanitsika riavana indre izany fitiavan'Andriamanitra atsika
tena mikarakaratsika io Andriamanitra io ry havana. Tena tiany izao sy anao fa mahaiza manaiky fotsiny hoe eny Jesosy, araka natenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo, nanapa-kevitra izy ary nietry ambany dia ambany, tsy nanandra-tena intsony fa nietry ambany dia ambany teo ambanin'ny tongomasiny Jesosy. Ianao koa mety manana ny zavatra izay tena tsy foinao, na mety zavatra mety mamatitra anao, maneke an'Andriamanitra, raisy ny fanapahan-kevitra fa hanampy ianao Jesosy. Ny tenin'ny Tompo ry havana, tenin'ny Tompo ho asy anao androany dia ao amin'ny Matio, filazantsara Matio 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Filazantsara Matio 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 20 manao hoe: ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'ny izao tontolo izao. Amen. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Saotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana, navitan'izay fotoa malalaka izay noentin'ny Ray aman-dreny dia ho Jesosy amintsika ry havana androany amin'ity andro alahady mahafinaritra ity hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady ihany no ahita. Nilozanao daholo ry havana ny komfornao tany tokantrano, fandriana mafana, fijerena fahita lavitra, fa androany ianao nihetry mahafohy fotoana anatona an'i Jesosy, araka ny teny teo hoe izay mitady ahy dia ahita. Ahitan'i Jesosy ianao ry havana androany, tena ahitan'ny Tompo ianao ary izay rehetra omenao sy hoentinao eo amin'i Jesosy dia akasitrahan'i Jesosy ary omeny anao izay rehetra mahasoa anao. Dia antsika ry havana ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny salamy fiderana. Ataontsika ny salamy fiderana, manasa anao hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Salamy fiderana 5:7, ny 9:1 ka hatramin'ny 10. Salamy 5:7, ny 9:1 ka hatramin'ny 10. Dia rehefa vita izany salamy fiderana izany dia ataontsika ny hira manolotrony 7, ny 9:1, 2, 3, dia hanao vavaka fiderana tsika. Rehefa vita ny vavaka fiderana vao mipetraka. Hira manolotrony 7, ny 9:1, 2 ary 3. Rehefa hitanao ny salamo fiderana dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe.
nilaza ny voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko ny eliny ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko anona ny fahatsiarovana ny aben'ny fahatsaranao izy sy iobo ny fahamarinanao mamindra fosa miantra Jehova mahari-po sady be famindrapo izy manisy soa izay tontolo izao Jehova ary ny fiantrany dia any amin'ny asany rehetra Jehova ho mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao amen. Hira manolotra ny 7 ny 9 2 ary 7. Sauta sedera no asandatra Mauana wadria manitrao Faina nuna na vutanana Famindrampo nuna munzenawa Barasuna Sautra tolotra ofoni naitra mandrakiza ofoni naitra mandrakiza sosio enuni vavaka atana Watamni bulina Anauni asatau sinirakana Karai sure ofunina itra Karai sure ofunina itra Ivavatsika riavana manoloana ny fahalehibiazan'i Jesosy Kristy tompontsika ivavaka ny fiderana ho anazy satria mendrika ho anazy tompo ray tsara indrindra le rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anandratra anao ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory zany Jesosy ny findranay Jesosy mindrana ny vavaka fiderana nataony David izay eo anatrehany voninahitra ao miery dia miery Jesosy satria olombelona voafetrany amin'ny lafiny rehetra na amin'ny fieritreretany saina na fahalalan'ny saina ny fonay Jesosy dia mekohaka eo anatrehanao ny fanahinay dia mekohaka eo anatrehanao mandohalika eo anatrehanao zay Jesosy satria Andriamanitra lehibe mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra Jesosy malalo any Jesosy ny namanay mpiara-miazakazaka aminay izay tsy eto izay tsy tonga Jesosy noho ny antony maro samihafa any amin'ny toerana izay rehetra etsoina andreo ny anarako ianao Jesosy dia eo ny anatona anao any izy Jesosy miandrandra ny anaranao
mba jereo izy jesosy any amin'ny toerana misy anazy anizaniza jesosy na namana na fianakaviana na zanaka naizanaiza jesosy na ray aman-dreny sy tonga amin'izao toerana masinao zao jesosy kanefa kosa miantso ny anaranao dia mba raisy ny fiderana izay ataony jesosy ataovy mahita ny voninahitrao zay jesosy amin'ity andro lahady fa 8 ny volana septambra ity sy ny fiainana rehetra ho avy aoka jesosy ianao no hisandratra aoka ianao no hisandratra tahaka ny fisandratanao ny amin'ny fiainana tsirairay avy jesosy jesosy malalo zany ny vavaky ny mpanomponao zany ny vavaky ny sakaizanao izay fiderana voafetra ihany jesosy satria avy amin'ny fon'olombelona fa ny fanahy masina izay miasa kosa jesosy ny ekenao ka ho tanteraka aminay tsirairay avy anay izany indraminay jesosy nika ny anjery izay rehetra mika ny an-danitra any manao fiderananao manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniko ny voninahiny tany rehetra amen afaka mahazo toerantsika tompoko tonga eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sady tsika riavana fa mialohan'izany sitrapon'Andriamanitra zairana amiko so aminao zany dia ataontsika ny raha manolotrony 2:70 ny andininy voalohany ihany dia ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra firana manolotrony 2:70 ny andininy voalohany Jesu kamba maniри mani tituni na ikiri takai sana maja kizai turi zamwane Jesu Badiuvina utepulina zawane Jesusi usakai sana umatraki saituri ivavaky tsika riavana tompo ray tsara indrindro mba tena usakaizanao toriza jesosy amin'ny fiainanay tompo ray tsara indro ny mpanomponao anambara ny sitraponao jesosy aoka jesosy ny sitraponao ho tanteraka aminay tsirairay avy ahafahanay jesosy miaina ny teninao ahafahanay manantanteraka ny teninao jesosy mba tena ho sitraponao tokoa no ataonay fa tsy ny sitrapo amin'ny maha-olombelonanay midina fanahy masina satria milanao foana zay ny amin'ny fiainanay aoka izay rehetra ho lazainy eto jesosy dia araka ny sitraponao ary ho tanterahana izay rehetra didy tianao efaina ka ataonay amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona sy manan-kery efa ny Nazareta ny anaovanay izany mamaky izany amen manasanao ary havana hanokatra ny baibolinao ho sitrapon'Andriamanitra tanteraka ho aiso anao indray androany Matio 4:20 ny andininy 13 ihany Matio 4:20 ny andininy 13 ihany rehefa hitantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena amen zavatra anakefatra riavana no zaraiko amintsika amin'ny alalan'izay sitrapon'Andriamanitra izay voalohany maharitra faharoa hatramin'ny farany fahatelony ho vonjena iza no anatin'ireo faharetan'ireo hatramin'ny farany dia voavonjy iza sy ho anao le hoe izay amin'ny fiainantsika zany riavana mila patience mila endurance dia mahazo grâce na mahazo salut avy eo izany no lalam-piainantsika miaraka amin'i Jesosy izao riavana
amin'ny fiainantsika indraindray a mametra-panontaniantsika amin'ny maha-olombelona atsika fa ny tompo a rehefa nanao antsika tsirairay avy a dia manana plan a ho famonjena antsika tsirairay avy. Misy tenin'Andriamanitra izay ny amin'ny salamy hoe le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Takatritsika very avy n'izany tenin'Andriamanitra izany hoe Jehova no mpiandry a, tsy hanan-java mahory iaho. Tsika fantatsika tsara fa amin'izao fiainana andalovantsika izao a misambaravoara. Misambaravoara misy hira izay. Fa izao ry havana, ninona zavatra iainanao amin'izao fiainana mandalo izao. Mila manana patience tsika, mila manana endurance tsika fa ataon'Andriamanitra misandratra. Raha narahantsika tsara ny sitrapon'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny ranabavintsika teo a, tena ataon'Andriamanitra hoe exponentiel ny fiainany, ny fivoarana amin'ny fiainany satria nanana faharetana izy a, nanao recul kely izy ny amin'ny toetrany a, dia nasandratra Andriamanitra satria niverina tamin'ny fitiavana voalohany. Dia izay ry havana ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka aiso ho anao androany. Ataovy mihitsy hoe ho tanteraka ho anahy izany teniny izany Andriamanitra androany a, izany sitraponao izany fa androany dia mila maharitra dia azo famonjena avy aminao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany a. Amen. So tsika ry havana dia tsisy 10 minitra ny sekoly alahady moa androany a, fa ifony ao anatrehan'Andriamanitra tsika. Ifony ao anatrehan'Andriamanitra satria tsy mendrika manoloana ny voninahitrany a. Dia ataontsika ny hira fifonana. Hira fifonana amin'ny firana manolotrony a fa 5:100 ny andininy voalohany. Mety mahatsiaro ianao hoe tompo a, betsaka ny zavatsoa ataonao amin'ny fiainako, kanefa ao anatin'izany zavatsoa izany a misy koa zavatra ratsy ny ainako. Raha ny jerevako a ny fiainako a dia ilay zavatra ratsy a no entiko a hitondrako ny foko ka tsy nanome voninahitra anao a. Fa androany ianao ry havana, jerevo ny zavatra tsara nomeny tompo anao a, dia hoeto hifonana eo anatrehany a zavatra rehetra nametra-panontaniana ataonao. Hitsangantsika hifona ry havana ka ataontsika izay firahana manolotrony izay fa 5:100 ny andininy voalohany ihany. Mela elokisan'andro inganao Jesosy soky be fity. Tompo a, eo anatrehanao mandrakariva Jesosy a, miondrika eo anatrehanao izay tompo satria feno fametraha-panontaniana izay ny amin'ny fiainanay Jesosy. Noho ny ota nataonay dia takona tokoa Jesosy a ny fahalebiazanao. Jesosy a, fony eo anatrehanao azy Jesosy.
se Jesosy ny amin'ny fahotana vitany teo anatrehana. Mangataka ny famindrapo aminao zay Jesosy satria zavatra ratsy foana Jesosy no lazainy eo amin'ny fiainanay eo anatrehanao. Kanefa Jesosy ny fahalehibiazanao mihoatra lavitra noho ny ratsy iainanay eny amin'ny fiainana. Satria izay Jesosy manana anao. Mangataka famindrapo avy aminao zay Jesosy satria Andriamanitra be famindrapo ianao. Aoka Jesosy izay rehetra mitanondrika hitra. Izay rehetra malahelo Jesosy ho feno fifaliana satria ianao ny famonjena. Ianao Jesosy ilay tianay, ianao ilay mamindra fo ary maharitra mandrakariva ny famindrapo avy aminao. Sotra Jesosy satria tsy mijery ny fahalotonay sy ny faharatsianay ianao Jesosy, fa mijery ny fonay satria sambatra izay manana anao. Sambatra izay satria ianao ilay mpamonjy anay. Ianao Jesosy ilay fiankofana. Ianao Jesosy ilay tamboho. Ianao ilay trano itoeranay tsirairay avy ny amin'ny fiainanay. Manana assurance Jesosy miaraka aminao ary manana fiarovana feno izay miaraka aminao. Dia voninahitra ny Jesosy anao rery ihany indraminay Jesosy ilay fahasambarana. Fahasambarana tsara nataony Davida teo anatrehanao. Fa na dia feno fahalotona ary Davida Jesosy. Na dia maloto aran-tanana satria namono olona izy Jesosy. Na dia nitsangatsanga teo anatrehanao ary izy Jesosy. Fa niverina izy Jesosy teo aminao. Na ny fahasambarana. Ka indraminay izany fahasambarana izany manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Raisy ry havana ny teny famindrapo tanteraka ho azy manao androany manao hoe mamindra fo sy miandra Jehovah mahari-po sady be famindrapo. Tianao Jesosy ry havana ka raisy izany teniny izany ho sabatra fiarovana ho anao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany afaka mipetraka isika tompo. Mialatsiny tompoko. Tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana ho sakafom-panao antsika. Dia ataontsika ny hira FFPM fa 500 ny 920 sy 4 ihany. Hira FFPM 205 ny 920 sy ny 4 dia toriana ny tenin'Andriamanitra. Tianai no tsy mba manapetra fa toa mandraky izay no levona vokoa izao rehetra izao aritra tokoa izao teninao izao. 19 faefatra
zavakatsika ry havana. Ny teninao tokoa Jesosy no sakafom-panahy hoentinay amin'ny fiainanay. Ary ny teninao maharitra mandrakizay Jesosy. Tonga indray Jesosy ny teny fampizarana androany. Aoka Jesosy ho tanteraka aminay tsirairay avy. Ary izay maha-olombelona anay Jesosy na ho anazy mitory sy mizara, na ho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra Jesosy, sy mihaino ny sofina sy ny maso mahita. Dia aoka Jesosy ny fanahinao masina sy ny rahanao anadio anay tsirairay avy. Mba tena ho fankatoto koa izay ny amin'ny teninao. Voninahitra ny ao anao irery ihany Jesosy. Amen. Afaka mipetrakantsika to. Tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika androany ry havana dia any amin'ny bokin'i Jeremia any. Jeremia 7:20, toko 7:20 ny andininy 1:20. Jeremia toko 7:20 ny andininy 1:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy satria azy ihany ny teny manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Ty teny ty ry havana dia taratasy nampitondrain'i Jeremia ho an'ny vahoakan'Israely izay babo ka tany a Babilôna. Fantatsika tsara ny tantara momba ny mpanjaka Nebokadnezara. Fantatsika fa natao babo ny vahoakan'Israely ka noentina nakany a Babilôna. Zavatra miafina tao anatin'izany ry havana dia hoe mila manaiky ho Jehovah tompony maro. Satria niala avy tany Jerosalema ny vahoakan'Israely dia noentina araka ny teneniko teo nakany a Babilôna izay fanjakan'ny Nebokadnezara. Androantsika ry havana dia hijery manokana izany tenin'Andriamanitra izany ka hanome thème hoe mila matoky an'i Jehovah isika ny amin'ny toe-javatra rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mila mahatoky an'i Jehovah isika rehetra ny amin'izay zavatra mitranga ny eo amin'ny fiainana satria nahoana? Mba hiseho ny voninahiny. Tantara anankitelo ry havana no entiko hifampizarana antsika mba hahafahantsika tsara miaina ao anatin'izany thème tenin'Andriamanitra izany. Fantatsika ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Inona ny zavatra nitranga? Reto lehilahy anankitelo reto ry havana tena hoe niziriziry hatramin'ny farany fa tsy hiankohaka eo anatrehan'ny statue an'i Nebokadnezara. Fantatsika tsara amin'ny zavatra mitranga amin'izany fiziriziriana izany manoloana ny mpanjaka. Inona ny zavatra nitranga ry havana? Nalefa tao anaty laforo izy telo mirahalahy satria tsy nanaiky ny ankohaka teo anatrehan'ilay statue. Tsy maninona ozy izy fa hiditra izay. Raha izay no mety. Nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ndrehatra ny foro ry havana. Inona ny zavatra nitranga? Nisy olona fanefany niaraka amin'izy telo mirahalahy tao niara-mifampitantana. Gaga daholo sy talanjona tetỳ ivelany. Fa na dia volo anankiray ary volo na ravin-damba kely anankiray na filana akanjo kely anankiray ary tsisy may fa mivoaka zareo. Vokany nanaiky an'Andriamanitra Nebokadnezara. Misy etapy anankitelo izany. Faharetana ny amin'ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana, fanatanterahana, na inona zavatra mitranga tsy maintsy tanterahana, fa nefa ny zavatra mitranga
voka-pandresy satria tsy mahay na de kely ary ny vokany lehibe le olona païen satria ny Nebukadnezara païen lasa nino an'Andriamanitra izy ho Andriamanitra lehibe sy mpamonjy. Zay ny ray ry havana. Faharoa manarakaraka izany tantaran'i Josefa. Mino aho fa efa fantatsika daholo ny tantaran'i Josefa satria fa Andriamanitra miteny foana hoe tsara amintsika mandrakariva ny teny miverimberina mba hahafahantsika tsara manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny miaina ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra. Josefa ry havana dia niaina fiainana miaka midina. Haintsika tsara ny tantaran'i Josefa. Miaka midina ny fiainan'i Josefa tamin'izy nateraky ny rainy. Izy le atao hoe zanaka tian'ny rainy. Dia rehefa tao anatin'ny zanaka tian'ny rainy izy mirahalahy ambiny satria maro lahy zareo. Misy fialonana. Dia rehefa nisy fialonana dia fantatsika tsara ny tantara fa noentina tsokosoko dia namidy tamin'ny Egyptianina. Jerevinareo tsara tian'ny rainy. Tena hoe tena izy le tiany parmi les autres enfants le zanaky ny dadany. Avy eo lasa nidina ambany, lasa namidy ho an'ny Egyptianina. Dia rehefa tena enjana be zany lasa esclave zany satria nanana statuany be mihitsiny izy dia lasa nidina. Avy eo indray rehefa nidina dia izy moa mana fanomezam-pahasoavana amin'ny nofy zafady tompoko. Dia avy eo lasa nahazo toerana indray satria na dia teo ary maha esclave anazy dia lasa nahazo toerana tao amin'ny toeran'ny Potifara izy. Rehefa tao anatin'ny Potifara indray izy ry havana, izy tena tian'Andriamanitra ary tena hoe matahotra an'Andriamanitra. Nalainy vadin'ny Potifara fanahy indray Josefa. Fantatsika tsara zany hoe alaina fanahy zany. Tsy fantatsika hoe ohatrany ahoana sy ahoana zany tarehan'ny vadin'ny Potifara zany fa Josefa araka ny tantara fantatsika dia sady bikaina ny tsara tarehy tena mahafinaritra. Vadin'ny Potifara koa tsy fantatsika hoe ohatrany ahoana sy ahoana. Fa inona ny zavatra nitranga? Na dia teo ary ny fankapanana ataon'ny vadin'ny Potifara nanaja ny mariazin'ny Potifara sy ny vadiny Josefa ka niala ny fankapanahy. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa hitany devoly ianao fa miambina sy manaiky an'Andriamanitra, mamorona sujet ho anao ny devoly. Dia fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa tavela tao amin'ilay chambre ny vadin'ny Potifara ny akanjon'i Josefa dia iny no entina inculpevana ny Josefa. Tezitry Potifara. Rehefa tezitry Potifara nalefa tany an-trano maizina Josefa. Manaraka tsara tsika tian'ny rainy dia lasa esclave lasa tao Potifara tena tsara eo mason'ny Potifara nazo toerana ambony lasa nigadraina indray tany amin'ny prison. Rehefa tany amin'ny prison Josefa dia fantatsika tsara ny tantara fa nisy olona roa niaraka taminy dia niteny nizara ny nofony. Dia nanome ny heviny teo moa Josefa dia tanteraka tsakany sy andavany le nofony tenenin'i Josefa tamin'izy mirahalahy. Dia hoy izy Josefa tamin'ilay lehilahy anankiray, ndray andro any mba lazao amin'ny Farao hozy izy zao zavatra teneniko anao zao. Nisy zavatra nitranga tamin'ny Farao tamin'izany fotoana androny dia nanofy izy. Nasesy teo daholo ny manam-pahaizana rehetrarehetra. Nasesy teo daholo reto mpanandro sy ny karazany rehetrarehetra reto fa tsisy nanome ny interprétation any nofiny Farao. Tadidiny lehilahy amin'izay misy lehilahy hozy izy any amin'ny prison any mahay mandika nofy. Natsony Josefa nandika nofy. Dia fantatsika tsara ny tantara fa misy andro mosarena ary misy andro famokarana hozy izy Josefa. Teo ny atao hoe mpanapaka lehibe teo Egypta Josefa. Rehefa mpanapaka lehibe teo Egypta Josefa dia niaino antisipe tsara ny amin'ny resaka mosary. Dia ny zavatra nataony vokany rehetrarehetra
lamima tsara daholo ny egyptiana rehetrarehetra tsisy problema na resaka faminina fanampiny a na ny fianakaviany Josefa ary a mbola lasa indray a tany amin'ny toerana anisy anazy a na dia nakany Egypta nihinana sy ny sotro tsisy fiafarany. Jerevantsika tsara ny zavatra nitranga tena tiany indrainy a natao esclave a lasa nahita fity teo masin'ny Potifara tany amin'ny lasa tany ampigadrana indray a tao ampigadrana lasa mpanapaky Farao a gouverneur any Egypte. Hitantsika tsara ny schéma ny fiainan'i Josefa. Avy eo a namindra fo Josefa tamin'ny rahalahiny. Avy eo izy miteny hoe zavatra rehetra matoa ny zavatra izany nitranga ho famonjena ho antsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra miara-miasa mahasoa. Tiako zaraina amintsika ry havana na dia tao anatin'ny mangidy ary Josefa tsy nanary an'i Jehovah izany. Na dia tao anatin'ny mafy ary Josefa tsy nandao an'i Jehovah izany fa mivavaka foana ary tsy namaly faty a ny mpiralahy aminy. Satria amintsika maha olombelona hoe nanaovana ratsy izany valan'ny ratsy a ratsy. Hoy izy ilay boky izay hoe loi de talion izay angamba raha tsy diso hoe œil pour œil a dent pour dent. Fa ny an'i Josefa ry havana satria izy olon'Andriamanitra ninona zavatra rehetrarehetra nitranga teo amin'ny fiainany a dia nisaorana an'Andriamanitra ka lasa tena hoe nahita fity izy a voalohany teo anatrehan'Andriamanitra, faharoany a nahazo toerana ambony a, fahatelony a nahita ny rainy a sy tena maminy a ary mbola nahatratra ny bénédiction natao a tamin'ny zanany anankiroa. Izay ry havana ny tantara faharoa hoentiko amintsika. Tantara fahatelo a hozaraiko amintsika ihany a dia ny tantaran'i Job. Tsisy mahafantatra ny tantaran'i Job tsika ry havana satria Job a olona nanana tena hoe maizy azy tamin'ny fiainany na harena na ara-panahy. Satria nanana biby fiompy Job, nanana vady aman-janaka Job. Tena hoe olona lehibe teo anatrehan'ny fiarahamonina. Hitantsika foana ihany a fa rehefa tena hoe misandratra ianao eo anatrehan'ny ankohonana, eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo Satana tsy faly. Eo Satana miteny hoe Andriamanitra ozy izy, fantatrao ozy izy fa ny mahatonga an'io manompo anao satria ananana izao zavatra rehetrarehetra izao. Dia hoy izy Jehovah, izao no lazaiko aminao ozy izy, ataovy daholo izay ataonao a fa ny hainy fotsiny ihany ny azo esorana. Nanana toerana ambony Job a lasa tena hoe ambany dia ambany. Nitranga tao ry havana fantatsika tsara maty ny zanak'i Job, very ny harena rehetrarehetra izay ananany teo am-pelantanany, noesoiny izy ary tena hoe nanamany ary manodidina anazy a dia tena naneso anazy. Tena hoe aova izao Andriamanitra, na vadiny ary mbola niteny anazy ihany koa. Ary tena hoe niaina izany hoe aretina mamirifiry izany izy a dia feno vainy ny vatany. Inona zavatra nitranga? Nananao endurance Job tamin'ny fiainany. Nananao endurance izy satria tia an'i Jehovah, mankatoa an'i Jehovah ary tena hoe akaiky ny fon'i Jehovah. Valiny izany zavatra rehetrarehetra izany. Nataon'i Jehovah tena hoe ambony be izy a, mihoatra noho ny fiainany teo aloha satria nahita fity teo amin'i Jehovah. Izay ny tantara telo a zaraiko amintsika androany. Androany tsika ry havana raha amin'ny fiainantsika. Mety mandalo fotoana mafy ianao amin'ny fiainanao. Mety tena hoe na amin'ny ankohonanao, na any am-piasana, na amin'ny manodidina, na amin'ny namana, na any am-pianarana. Fa izao tsaroa foana ihany hoe Jesosy rehefa miaraka aminao a, zanako sy ny asan'ny tanako Jehovah dia aoka didiko ihany. Mety hoe indraindray ianao mety hoe somary mehy kely tsika. Indraindray ianao mety hiteny hoe ahoana ary ty tarehako ty ohatran'ny mehy antitra ohatran'izany.
fa rehefa mandeha makeny ambozatovo eny ianao a de mahozatovotovo a mba tena tanoranora ohatran'izany rehefa eny ambojatovo ianao de mieritreritra hoe zay le tenin'Andriamanitra hoe tena aika hoe za mba zatovotovo mbola tanora lalandava miaraka amin'ny tompo e indraindray ianao mety tena hoe tena ohatra mafy be ty fiainan'ity ry havana satria za zao hoe ty andavamamba tena lany mamba ty a fa Jesosy rehefa miaraka aminao a tsisy lany mamy zany io fa voaka mpandresy foana ianao indraindray ianao mety tena hoe tsy salamalamy zany fiainako izany tena mararirary zany fiainako izany vatako izany fa rehefa makeny ara-salama eny ianao ry havana dia tena hoe Jesosy no manome fahasalamana ao anahy Jesosy ny tena miay anahy Jesosy ny tena tia anahy ary Jesosy a naiza lehako a dia Jesosy no manda fiarovana ho anahy dia mino aho ry havana fa ao anatin'izay fimehezana kely izay fantatsika sy takatsika ny tenin'Andriamanitra hoe mahalala ny hevitra heverana anao Andriamanitra dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome antsika tsirairay avy fanantenana hatramin'ny farany raha mbola misy izany fanantenana izany a dia homen'ny tompo anao a ary aza adino a fa olona miavaka ianao amin'ny fiainanao ninona izay rehetrarehetra ataonao a niza à gauche à droite aloha aoriananao a olona miavaka ianao a eo anatrehan'i Jesosy voalohany ianao fa tsy ho rambony ary tena hoe ho tafita ianao ny amin'ny zavatra rehetra ataonao ny ankizy rehetra mianatra rehefa manana projet manana patience manana endurance vita tsara ny fianarana hoy izy ny teny izay hoe miody vety ny rano natsakaina dia tsika tsirairay avokoa izay mamafy voatsara mirekolte voatsara ny fotsika tsirairay avy io rehefa hoentsika amin'i Jesosy a velatra eo anatrehan'i Jesosy a tsy ataon'i Jesosy zava-pony izany fa omenanao a izay rehetra angatahany aminao dia zay ry havana ny tenin'Andriamanitra hifampizarako amintsika androany a dia mino aho fa tsy atahotra ianao e za tena miteny amintsika hoe aza mierikerika amin'ny fiainana aza mierikerika fa mpanjiny foana ny horizon anao mpanjiny foana ny fiainanao a dia ataovy eo ambonin'ny balance mihitsiny a ny zavatra côté positif sy ny côté négatif iainanao amin'ny fiainanao aza tena hoe privilégié ny zavatra négatif amin'ny fiainanao zany fa ny zavatra tsara ataon'i Jehovah aminao a reny tena privilégié fa satria rehefa reny foana no entinao a ny motivation aminao a ampiakarin'i Jehovah fa vao mijery kely ianao a ny zavatra ratsy amin'ny fiainanao iza ny tonga voaloha iny Satana mitady anao ary mitady tena ho arapany mihitsiny dia omeo an'i Jesosy ny fonao a sy ny fanahinao ry havana fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika ao amin'ny tompo voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany a amen manasa ny koraly tsika tompoko a amin'ny hery
tamin'ny alalan'ny mpanompony izay namafiny teny tamintsika ry avana raisika hano tahaka ny tantely ary mamy tonitony tantely noho ny tony tantely any ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia hiditra indray amin'ny asa sy fampaherezana. Omano ny fo amam-panahinao, reraka ve ianao na ara-nofo na ara-panahy. Jesosy efa namafy ny teniny ampahery anao.
mandrapatonga ny fiomanan'ireo mpanompony a anao ny asa dia ataontsika ny hira FFPM 639 manao hoe ry mialamila mandrosoa izao. Ry mialamila